Mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanana Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ampitomboina mandrakariva ao amintsika ny riavana ny fahasoavan'ny Tompo. Manohy ny fiarahana mandinika ny bokin'ny Isaia tsika eto amin'ny fotoanany mana isanandro anio. Isaia 7:30 ka hatramin'ny 9:120. Alohan'ny andinintsika izany dia ndeha mbola hiara-misaotra n'Andriamanitra sika, hiara-mivavaka sady hangataka raha teo ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina mba hitondra hery ny mpanahy vaovao antsika ny teniny. Hivavaka sika. Raha eo misaotra anao ndray izahay noho ny famindramponao tratr'izao fotoana izao, fotoana izay efa hifanaovanao aminay, satria fotoana ampitanao aminay ny afatrao. Misaotra Tompo. Misaotra anao koa manome anay fo angetaheta hiaino izany teninao zany. Naiza aminay mangetaheta izany Tompo, dia ho tanteraka aminay tokoa ny tenin'i Jesosy Tomponay hoe sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisana. Ho tanteraka aminay eny izany. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Isaia 7:30 ka hatramin'ny 9:120. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary tamin'izay ny andro izany dia narary saiky maty Ezekia. Ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe, zao nolazain'i Jehovah, afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe, Jehovah, enganeka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrianao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo masonao, dia nitomany mafy dia mafy izy. Dia tonga tamin'ny Isaia ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mandehana, ka lazao amin'ny Ezekia hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitra Davida rainao, efa noenoiko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao. Indro, ampiko 5:10 taona ny andronao, sady hamonjy anao sy ty tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakany Asiria aho, ary hiaro ity tanàna ity aho. Ary zao no famantaranao anao avy amin'ny Jehovah, ahalalanao fa Jehovah hanao izay zavatra nolazainy. Indro hampiverina ny aloka adiny 10 aho, araky ny nampidinan'ny masoandro azy teo amin'ny dialin'ny Ahaza, ka dia niverina adiny 10 ny masoandro dia ilay efa nidinany. Ny teny nosoratan'i Ezekia mpanjakan'ny Joda raha narary izy ka sitrana tamin'ny aretiny. Hoy zaho, amin'izao andro mbola hiadanako izao no tsy maintsy hidirako amin'ny vavadiny fiainantsita. Nesorona tamiko ny androko sisa. Hoy zaho, tsy mba hitan'i Jehovah intsony aho, tsy mba hitan'i Jehovah ao amin'ny tany velona intsony aho. Tsy mba hita olona intsony aho, fa ho isan'ny mponina any amin'ny fiainantsita. Nifinenako nesorona ka nafindra tsy ho amiko, tahaka ny lain'ny mpiandrondry, aoriko tahaka ny tenina ny androko, fa efa notapahany ho afaka miaraka izy. Indray andro monja no anaperanao ny aiko. Nampionona ny foko aho mandra-pahamaray ny andro, tahaka ny fanapatapaky ny liona no anapatapahany ny taolako rehetra. Indray andro monja no anaperanao ny aiko, ka dia hikora raika tahaka ny siditsidina sy ny vano aho, ary mitolokoloko tahaka ny voromailala. Pahina ny masoko noho ny faniriko hoany amin'ny avo. Jehovah oroloatra aho, aoka iantoka ianao. Ahoana nolazaiko? Sady nilaza tamiko izy,
no nahatanteraka koa handeha mijoretra aho amin'ny taonako sisa rehetra noho ny fangidin'ny aiko. Tompo izany ny veloman'ny olona ary amin'izany tokoa no iainan'ny fanahiko ka dia mahasitrana sy mahavelona ianao. Indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidy nanjo ahy ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko tsy ankany amin'ny lavaka fahalevonana fa narinao teo hovonao ny fahotako rehetra. Fa ny fiaina tsy hita tsy mba mahasaotra anao, fa hafatesana tsy mahaderanao, fa izay midina ny andavaka dia tsy mahazo manantena ny fahamarinanao. Ny velona dia ny velona ihany no hideranao tahaka izao izao an'io zao. Ny ray hampahalala ny zanany ny fahamarinanao. Jehovah efa vonina hamonjy ahy ka dia hitendry ny lokangako ao an-tranon'i Jehovah izahay amin'ny andro rehetra iainanay. Ary hoy Isaia, maka ampe-panavy avy ary ampiatao amin'ny vai zany mba ho sitrany izy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Misy fahamarinana vitsivitsy indray ho raisitsika fampahirezana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika androany. Ny voalohany dia izao: nampiny Jehovah 510 taona ny andro niainan'i Ezekia valy ny vavaka ny ranomaso nataony teo anatrehany. Fantatsika Ezekia fa mpanjaka izy, mpanjakan'ny Jody izy, vavaka nataony iny mba handresena any Sankeriba, mpanjakan'ny Asiria, zay nandraona ny teny ratsy miditra tao amin'ny tempoly izy, ary de tany izy no ny vavaka noresen'i Jehovah miaramila ny Sankeriba. Voavy nahita zava-mahagaga rehefa izy, de io izy narary ndray. Teo izy no dodin'ny miaramila ny Sankeriba, zao izy marary ndray. Mandalo fizahan-toetra niena de mpanompon'Andriamanitra mahatoky azy, narary izy. Ary ny zavatra tsapa de izao, tena narary mafy izy ary nolazaina fa ho faty. Fanapahan-kevitry Jehovah io, fanapahan-kevitry Jehovah io, hoe afaro ny avanao, ny ankonanao, andiny voalohany fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Tsy voalaza hoe rahovina anao no faty, an'io na raha pitso na afaka pitso, ho faty ianao ary zao aretinao zao no hahafaty ianao. Tsy ho velona tsony ianao amin'io aretinao io. Dia nitomany izy, nivavaka nitomany izy. Ahoana ny vavaka nataony? Nitodika nakany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe: Jehovah, engane ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana, tamin'ny foko rehetra, nanaovako izay tsara eo masonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. Tsy zakany makony amin'le hoe ho faty sahady. Mbola te hiasa an'Andriamanitra izy, mbola tianao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ho faty sahady ve? Dia nitomany mafy dia mafy izy. Izany no hitantsika eo. Mpifankazatra tamin'i Jehovah manko izy. Tsy misalasala mihitsy izy manatona an'i Jehovah. Raha vao misy zavatra mitrangy amin'ny fiainany, hitantsika teo aloha zany, dia ny mivavaka nataony, ny mangataka vavaka amin'ny Isaia nataony, nakany amin'ny tempoly nataony, nitaraina tamin'i Jehovah nataony. Eto dia izany ray nataony. Tena olombavaka manko, mahay mifankazatra amin'ny tsotoa Ezekia. Inona ny valiny zany? Ny ova-hevitr'Andriamanitra. Ny ova-hevitr'Andriamanitra vokatry ny vavaka. Ka inona ny nataony? Izao ny valiny: hampiko 510 taona ny andronao. Hampiko 510 taona. Ary de nanome famantarana mihitsy azy izy hoe hiemitra ora 10 ny masoandro. De niseho tokoa moa zany. Tena nanome porofo Andriamanitra
fa niova ny heviny noho ny vavaka ny ranomaso nataony Ezekia. Ry havana, mahalala olona ihany koa aho zay nijoro vavolombelona tahaka izany. Hoy raha nijoro vavolombelona izy, narary mafy dia mafy dia mafy hoy izy naraiko, tena narary mafy naraiko. De fa zao ny tenin'ny dada ozy hoe malagasy io, zao ny tenin'ny dada ozy hoe nda hoe tao ambany vohitra anaka, fa izao ve ny oretiko ho faty aho fa tsy ho velona intsony. Zao ny teniko izy raha njoro vavolombelona izy. Ny Andriamanitra ro dada, de Andriamanitra mahery. De lasa ozy nanatona namako anankiray niara-ny vavaka. Ary efa niara-ny vavaka zahay ho izy, de izao ozy ny teny lay niara-ny vavaka tamiko hoe mandehana la zao ny dadanao, fa omen'Andriamanitra 5 taona tahaka ny Ezekia izy. Faly aho izy. De lasa ozy nanambary zany tany amin'ny dada hoe dada mino ianao, vavony vavaka zahay zao, ka izao no izy mbola ampitomboin'Andriamanitra 5 taona ny andronao. To tsy nino raiko izy, nefa zaho izy de nino aho fa valim-bavaka izany. Zavatra nitranga ho izy raha njoro vavolombelona izy. Tany ampitan-dranomasina aho izy no maty ny raiko taty Madagasikara. Nitomany gogogogo aho izy. Zao anefa ho izy, rehefa avy nitomany gogogogo aho, de napahatsiarovon'ny Tompo hoe 5 taona lasa izay no nilazana taminao, fa ampitohina 5 taona ny andro iainan'ny rainao. Tanteraky Jehovah zany. Ry havana, mahatoky tokoa Andriamanitra rehefa izy no manome ny teny fikasana, ny anjaranao de ny matoky fa tsy miova lay Andriamanitra nanome ny teny fikasana. Fa inona ny nahazahoana valim-bavaka tahaka zany? Finoana, fahatokiana n'Andriamanitra, fifakazarana mitsitoha. Ary ny fifaliantsika ry havany de zao, mbola io Andriamanitra io ihany mbola Andriamanitsika. Mbola Andriamanitra tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany, io Andriamanitra nivavahany Ezekia io, ary io no mbola Andriamanitsika. Nenganeka ho isan'izay matokony tenin'Andriamanitra ianao. Satria hitatsika eto ny toetrany Jehovah, hitatsika eto ny toetrany. Mety miova hevitra no vavaky ny mino azy ane Jehovah. Efa nilazainy fa hoe ho faty ianao, nefa rehefa nitarainy izy ampitomboiko 5 taona ny andronao. Ary zany ny tena fifaliantsika ny amin'ny Jehovah io. Jehovah afaka miova hevitra io rehefa tena mivavaka isika. Raha mamaky ny Exodosy 2:30 sika, manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 dia ahita fa Andriamanitra de fa nilaza mihitsy hoe aringako Israely reo fa maditra reo. Fa inona nataony Mosesy? Nivavaka izy. Raha aringanao reo de vonoy amin'ny bokinao ny anarako. Nitaraina izy, niangavy izy. Ianao anieny tompon'ny fahefan'Andriamanitra ho fantatro zany. Kanefa zao, raha ohatra ka handringana ny Israely ianao, vonoy amin'ny bokinao ny anarako ao ka mba hiara-ringana aminy, de niova hevitra Jehovah. Tsy afaka hiara-mandringana azy aminao aho, tsy afaka aho. Mandahanary eto miakatra izy, noho ny vavakao mandehanary eto miakatra Israely. Ry havana, Andriamanitra na de manana fikasana azy izy anao zao, raha mibebaka aminy ka mivavaka ny olona, de mamindra fo anieny Tompo miova hevitra izy. Efa hitatsika tany aloha zany, avia ary fandahatritsika ho izy. Na de mena tahaky ny jaka azy ny faotanareo de fotsy tahaka ny oram-panala. Raha ny ratsy fanahy ilazako hoe ho levona nenao, ho levonika anao, nefa mibebaka izy, miova hevitra ahako tsy andevina azy. Ary zany no mbola Andriamanitsika, ry havana. Mbola tompony aina izy io, afaka manome anao ny tena etaeta ny fonao izy,
zay tena faniriny ny fonao, afaka mbola omeny anao zany. Na tsy misy fanantenana intsony azy eny, na de hitanao azany hoe zao efa tenin'Andriamanitra fa de ho tsaraina raha mibebaka ianao. Raha mibebaka isika miova hevitra ny Tompo rehefa mibebaka ny olona, ary ny lalana mampiova hevitra n'Andriamanitra de izao: ny fikirizan'ny olona amin'ny fahotany, na de te hanisy soa azy izy ka mitiry amin'ny fahotany ny olona, de ho avy ny fitsarana. Kanefa raha manota aza ny olona ka miteny Andriamanitra de hoe ho tsaraiko ianareo, nefa mibebaka izy, raha mibebaka izy dia mivavaka izy, miova ny hevitr'Andriamanitra. Ary zany mahatonga antsika atoky eto ry havana, tena toro lalana ho antsika. Fa inona ka inona nataony Ezekia? Inona ny nataony? Efa nilatsaka aminy ny tenin'ny mpaminany hoe afaro am'izay ny honanao fa ho faty ianao. Izy anie na ho faty azy, ho aiza mo izy ho any amin'Andriamanitra anie izy na maty azy, sakaizan'Andriamanitra anie izy. Nefa fahamarinana faharoa hitantsika eto, toy ny velona rehetra ihany Ezekia manoloana ny fahafatesana. Tahaky ny olombelona rehetra ihany izy, sakaizan'Andriamanitra izy marina zany, ary fantany raha maty izy, ho any amin'ny fiaina tsy hita izy, nefa miaraka amin'Andriamanitra izy, sakaizan'Andriamanitra izy. Ho any amin'ry Abrahama izy fantany zany, ho any amin'ry Davida izy fantany zany, ho any amin'ry Josefa izy fantany zany, ho any amin'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra efa maty teo aloha izy fantany zany. Saingy zao amin'ny maha olombelona azy de tahaky ny velona rehetra ihany izy. De nde hidinao any fiaina tsy hita sahady ve am'izao andro mbola iadanako miaraka aminao zao ve Tompo? De ho any fiaina tsy hita sahady ve de tsy ahitan'i Jehovah tsony eto amin'ny tany ny velona ve tsy ho isan'ny velona eto tany tsony ve fa nde ho any fiaina tsy hita sahady? Na izany aza nefa de nitaraina tamin'Andriamanitra ihany izy. Nampionina ny fony izy, marina zany, nampionina ny fony izy. Na de nitoloko tao anatiny ihany aza, ny 10 ka hatramin'ny 20 de hitantsika amin'ny boky am'le nivakitsika teo zany, fa tena niseho tamin'ny maha olombelona azy mihitsy izy, mbola tsy te hiala ety mihitsy izy. Eo mazava loatra, eo aloha ny mahampanjaka azy, mazava loatra zany. Eo koa nefa ny mbola ny fitiavan'ny ankohonany, mazava loatra zany. Mbola te eto amin'ny tany ny velona izy, no mbola te ahita ny asan'Andriamanitra. Zany ny zavatra tao anatiny tao. De hoe am'izao andro mbola iadanako zao ve no tsy maintsy hidirako amin'ny vavahadiny fiainany tsy hita? Tahaky ny olombelona rehetra ihany izy. Fa saingy zao no nampiavaka azy tamin'ny olombelona rehetra, ny fakazatra tamin'ny tsy toy izy. Ry havana, marina fa ny fahafatesana indrindra amintsika kristianina, zay nampahafantariny any ambadiky ny fasana amintsika kristianina, ny fahafatesana de fandehanana ho any amin'i Jesosy Kristy Tompo. Zay nilaza hoe ho avy aho ka handray anareo any amiko. Nefa mazava loatra fa matotsika mivavaka ho fanasitranana aloha, matotsika mivavaka mba ho sitran'ny Tompo amin'ny aretina, de satria tokony ho tokana ny tarigetranao, mbola te hanompo anao eto amin'ny tany ny velona ao Andriamanitra. Izany no antony avy alomako. Ny Ezekia fantany tsara mihitsy fa izy na de mpanjaka aza de mpanompon'Andriamanitra, ary eto amin'ny tany ny velona izy no mbola te ahita ny asan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy fahadisoana akory zany, ary matoa Jesosy teto ambonin'ny tany raha mijery ny asa nataony ianao, de anankiray amin'ny asa lehibe zay nataony ny fanasitranana. Fa raha mamaky ny filazantsara ny Marka fotsiny isika, manomboka hatrany amin'ny 1 ka hatrany amin'ny 13 de ho hitanao fa fitatarana fanasitranana ny betsaka ao. Nahoana? Satria na de Jesosy aza de niady tamin'ny aretina izy, nostranona ny marary, ny dovina ny boka, nandeha ny mandringa, nahiratra ny jamba, niady tamin'ny aretina anie Jesosy. Ary Isaia mpaminany raha naminany amin'ny Jesosy de nilaza hoe nidiakapoka taminy ny fanasitranana anareo. Zany hoe ny aretina de isan'ny ediny Jesosy teto ambonin'ny tany, fahavalontsika ny aretina, ary nanome fiedina ho amin'izany Andriamanitra, mifampivavaha mba ho sitrany ianareo. Avoany de amin'ny mitondra aretina, ary noho izany niady amin'ny aretina de fiaraha miasa amin'Andriamanitra.
zao anefa ny zavatra hita eto de zao narary na de Ezekia aza ary satria narary izy de nilazana hoe faty amin'ny oretiny io ianao de mba tahaky ny olombelona rehetra ihany izy, mba naniriany izy hoe aokalohandriamanitra okare nitomany izy ary valiny zany tomaniny zany no nanasitranany tompo azy. Ry havana, raha mitranga aminao ary ny aretina ka hoe manantanina sanatria ny fahafatesana, azo ataony mitaraina amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mbola te hanompo anao ane ahy, mbola te hiasa ao anao aho. Tadidiko tsara ry havana fa nisy mpanompon'Andriamanitra iray tao amin'ny fahatan'ny Fianaratsoa ao, efa antitra izy ary nanompo an'Andriamanitra izy pasteur izy, tena tsaroko mihitsy ny vavakany hoe efa akaiky ny fahafatesana, Andriamanitra mbola te hanompo anao ahy. Izany ihany ny tarigetra amin'ny fiainana, ataovy tarigetra amin'ny fiainanao no hoe mbola te hanompo anao eto amin'ny tany velona ao Andriamanitra, ary raha mangataka fanasitranana ianao tokony ho izany no antony mbola te hanompo anao ao Andriamanitra. Misy ny olona te ho sitrana, mivavaka mbe vavao mba ho sitrana, hanaovana ny sitrapony anefa rehefa aveo, fa tsy hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao raha sendraka eo am-paharariany ianao no mangataka vavaka mivavao hoe Tompo mbola te hanompo anao eto amin'ny tany velona aho e. Fahamarinana farany lehibe de zao, tena nino ny tenin'ny Isaia mpaminany izy ka nideran'Andriamanitra na de tsy mbola sitrana aza. Efa nilaza Isaia hoe ho sitrany ianao ampitombona 12 taona ny andronao. Tonga fiadanana lay fahoriana mangidy. Fa naninona narinao tao evonao ny fahotako rehetra 17. Ny velona hideranao tahakahy am'izao anio zao 17. Efa vonina amonjy ahy ianao Jehovah o, ampanakoako ny fiderananao aho. Ry havana, natoky izy, nino izy, nidery izy, nanome voninahitra n'Andriamanitra izy satria azo no ny teny fikasana. Ry havana, misy fanambony men'Andriamanitra antsika ary sahiny milaza izany. Misy fanambony men'Andriamanitra antsika, nampanantena Jehovah fa hanasitrana ny tany izy raha mibebaka isika. Iza amitsika no mino, iza amitsika no matoky zany. Raha nomena fanamby teny fikasana Ezekia hoe ho sitrana ianao ampitomboina 12 taona ny andronao. Iza amitsika no mino ny finoany manana ny finoany Ezekia mpaminany fa ho sitrana izy satria natoky izy, sitrana tokoa izy satria ny maty tsy mba hideranao fa ny velona dia ny velona ihany no hideranao tahaka zao izaho anio zao 17. Jehovah efa vonina hamonjy ahy ka dia hitendry ny lokangako ao an-tranon'i Jehovah zahay 20. Na de mbola tsy sitrana izy amin'io, nino izy de na tonga teny ray Jehovah asio ampe-panavy avy ny fery de ho sitrany ianao, de nanao zany izy. Ry havana, misy fanambo iaho ary eto aho de iantso antsika rehetra zay miaino ny mana isanandro, na izy ianao na iza, mba vonina ve ianao hanao fanamby, handray ny fanambo nataony Jehovah ho an'ny firenentsika. Vonina ve ianao ny am'zany? Izao manko lay fanamby ho Jehovah, raha ny olona zay natsonina amin'ny anarako no avy neritena ka hivavaka, hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, de hiaino any an-danitra aho amelan'ny helony aho hanasitrana ny taniny aho. Fanambo nataony Jehovah zay, hanasitrana ny Madagasikara izy. Nomeny an'ny Solomona zany, nefa nomeny ho an'izay rehetra vahoakany mino azy raha ny oloko ho izy. Raha ianao milaza hoe olon'ny Jehovah aho, marary ny tanitsika mbola tsy sitrana tanteraka ny tanitsika. Vonina ve ianao handray zany fanamby zany ka isan'ny olona hivavaka mba hositranin'Andriamanitra ny tany, hositranin'Andriamanitra Madagasikara, manomboka amin'ny fotoana zay andrenesanao zao afatra izao. Vonina ve ianao? Vonina ianao hanao tahaka ny Ezekia? Voaraiko ary ny afatra ao, manaiky aho Tompo, matoky aho va hositraninao. Vonina ve ianao? Raha vonina ianao, raha vonina ianao manomboka hatramin'izao ary, de ao ka ho isan'ny olona ianao hiazona n'io teny fikasana io raha mivavaka ianao amin'ny fotoana hivavahanao. Tsarovy Andriamanitra, fefa nampanantena anao fa hanasitrana ny taninay.
ekeo zany dia ahitany voninahitr'andriamanitra ianao, hifaly ianao ahitany voninahitr'andriamanitra, hifaly ianao ahitany voninahitr'andriamanitra. Raha mivavaka isika ho an'andriamanitra ny voninahitra, fa i Madagasikara sitrana kosa hifalintsika satria voarainy fanambona petrany. Tantara faharotoko fahafito andininy fa 4:40. Raha ny olo-ko mivavaka miala amin'ny ratsy fanaony hositranitro ny taniny ho an'andriamanitra ny voninahitra. Hivavaka isika. De raha laza voninahitra raha eo natolotra anao noho ny teny nomenao anay androany indray, mampahery anay fa ay ve sambatra izay mino fahitany voninahitra ho izy. Io tanterahinao tamin'ny Ezekia zany, ampio zahay raha io, ampio zahay mba hino, ka anao fanamby miaraka aminao, ianao mampanantena izahay matoky ho tanterahinay ny andraikitray, hivavaka izahay raha io sitrany Madagasikara. Hiala amin'ny ratsy fanaonay izahay, hanatona anao zahay olonao, de hositranonao ny taninay. Mino zahay, matoky zahay, mahatoky ianao le nanao ny teny fikasana, misaotra ry Andriamanitra fitiavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen.